Alleloia, alleloia. Dia miarabantsika indray ry mpianaovana satria nyity fotoana mahafinaritra natokan'Andriamanitra ionatsika amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay fandarany hoe baiboly teny velona iarahanao amin'ny révérend Dimy Andreasson. Androany zavatra tiako fampizarana anao dia mikasika indrindra ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Mahery ny tenin'Andriamanitra, manova tantara-piainan'izay mandray azy. Nisy boka iray natoran'i Jesosy indray andro dia hozy izy hoe raha sitrakao ainao ny manadio ahy. Dia hoy Jesosy sitrako madiova dia niaraka tamin'ny vava dia nadio lay boka. Raha dia mihainao tsara io tantara io dia teny an-dalana teny Jesosy no nahita azy lay boka dia nafantatra azy dia nanenjika azy niezaka mifampiresaka taminy. Zany hoe nisy fisisihana tao, nisy fandrombahana tao. Ianao koa rehefa misisika ka mandrobaka manantena fa avy amin'ny tompo, avy amin'Andriamanitra ny vaholam-piainanao dia afaka handray ianao. Ny zavatra madiso hevitra ny olona zany dia mieritreritra ny olona hoe rehefa mivavaka dia efa ampy fa ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainana dia sitrapon'Andriamanitra. Ny tena marina tsy hoe sitrapon'Andriamanitra ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainana, fa ny zavatra mitranga amin'ny fiainana dia eo Andriamanitra manatanteraka ny tokony ataony. Fa eo koa le raiky alany devoly zany dia baiboly ny teny tahaka ny liona mierina izy mitady zay arapany. Fa ninona fiantsika ny devoly rehefa mijoro amin'ny finoana ny olo iray dia ny fihevitry ny devoly tonga ny mitsika aretina, tsy fisina, korotana, alahelo, vesatra, fahoriana dia avadika Andriamanitra tondra fitahiana, fahasoavana, fanavahana, famizam-boninahitra azy. Ary eto zany ny tena tiako tsindriana apatsirivoko anao tiavo Jehovah Tompoandriamanitra ao amin'ny fony rehetra, tiavo ny teniny enoy ny teniny dia oka tsopian'ny teniny fotsiny nao araka ny teny amin'ny Jakoba 2:2. Ndrao mamitaka ny teninareo fa oka pakatoy ny teniny ianao satria ny tenin'Andriamanitra famarinana. Rehefa nanontany Jesosy ilay boka dia hoy Jesosy taminy, sitrako madiova ianao. Nepita tany amin'ilay boka zany ilay tenin'i Jesosy, ilay teny feno hery dia niaraka tamin'ny vava ilay endrika apokana izay nanjaka nanapaka tamin'io boka io dia niafana. Androany ninona koa endrika fahoriana, endrika sarotra mandalo amin'ny fiainanao, mampametram-panontaniananao indrindray hoe fa aiza ray Andriamanitra ao, fa ray Andriamanitra ao matoky. Ny zanako sy asan'ny tanako izy dia oka ho adidiko ihany. Zany hoe Andriamanitra dia mihevitra ny azy ary eo tonga dia mifandray amin'ilay tenin'Andriamanitra. Jaonina 2:2 ary zay rehetra nandray azy ka miny anarana dia omeny hery tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ny olona iray manana antoka ao anatiny fa zanak'Andriamanitra dia hoy ny tompony anoe ny teniny hoe nareo ratsy fanary tia manao zavatsoa amin'ny zanakareo, motsy manoatra lavitra va le rainareo izay any an-dranitra raha miandrandra manantena miantso azy ianao. Dia hoy ny ten'Andriamanitra tsy rendremana ny sofiny fa mare tsara ary ny tanany tsy fohy fa lava ka mitondra famonjena. Nizaniza zany manaraka n'ity fandarana ity amin'ity fotoana mahafinaritra natokan'Andriamanitra ionantsika amin'ny teniny dia tadidio fa ny finoanao mavonjenao, ny fanapa-kevitra andray amin'ny tompo Jesosy, tompo sy mpamonjinao ka mezany antoka anao fa tonga zanak'Andriamanitra ianao. Ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao vita fihavanana aminy dia lasa didin'Andriamanitra ary andraikiny ianao. Le boka io raha ny tena marina atao amin'ny fomba ny Israelita zany na fomba ny Jiosy dia natoka-monina fa efa nino lay boka fa mifionany amin'i Jesosy dia fanovana tantara-piainana fa miandrandra teny amin'i Jesosy fotsiny izy. Dia vao nilatsaka ny tenin'i Jesosy hoe madiova dia nadio niaraka tamin'ny vava izy
tonoko amin'ny anaran'i Jesosy makasika anao ny herin'ny fanovana, makasika anao ny herin'ny fahatsarana, ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Sitrana marary afaka mpifatroka voatany asa amandrana, voatany ankonana, voatany kinasa severina rehetra. Mapiditra anao amin'ny anjara voatendrinao Andriamanitra, dia ny tsara lavitra indray no miandry anao amin'ity herinandro ity a. Manomboka amin'ny ravoravo dia mifalifa andron'ny tompo androany andronao. Samy tahiny tompotompoko.